fampianarana ambony kosa dia manome fampiofanana avolenta ho an'ny mpianatra manana ny baccalauréat ary maniry ny hiditra amin'ny sehatry ny fampianarana ambony ny supetsy beoririka noho ny amaroan'ny mpianatra dia mbola maro ary mamaritra ny datiny 12 volana mars izy ireo ahafahana miditra ary mandray anjara ao anatin'ireo lalam-piofanana omeny ity sekoly ambony ity. Amin'ny titona 12 sy 20 ity ho an'ireo mpianatra afaka baka amin'ny sehatra hitadiavana sekoly ianarana dia manokatra vagy manokana ny sekoly Supet Beoririka Institut Supérieur Privé Professionnel hiditra amin'ny 12 ny volana mars. Manentana n'ireo ray aman-dreny zany te hifantoka amin'ny commerce international, comptabilité finance, gestion des ressources humaines ary koa ireo filière droit. Enfin, misy ny parcours droit public sy droit privé eto amin'ny SUP Beoririka. Almanantsika ny diplôme bac plus 2 DTS, ny licence professionnelle sy ny diplôme de technicien supérieur spécialisé azona fankatoavana amin'ny fanjakana, diplôme ahafahana miatrika ny concours mpanjakana fifaninanana amin'ny titona ity ary koa ho an'ireo licence en gestion, licence en commerce international, licence en comptabilité finance zay ananan'ny sekoly fankatoavana eo amin'ny habilitation eo amin'ny ministère ny fampianarana ambony. Ka dia misokatra zany ny fisoratana anarana ary mbola mitohy hatrany. Ho an'ny taona faharoa sy ny fahatelo dia mbola misokatra hatrany ny fisoratana anarana. Amin'ny 12 ny volana mars zany no fotoana. Ny SUP dia mifampiraraha amin'ireo orinasa maromaro ahafahana manome asa an'ireo mpianatra misongadina indrindra atao amin'ny sekoly na koa an'ireo mpianatra na vita fianarana ka afaka miantrika an'izany sehatry ny asa izany avy hatrany. Ny mampiavaka ny sekoly dia ny fanomezana vatsim-pianarana ho an'ny taona voalohany. Fantaniana hoe inona ilay vatsim-pianarana? Vatsim-pianarana dia fanampianan'ny mpianatra amin'ny fianarana izay ataony na ny vezivezena na ny sara-pitaterana dia omen'ny sekoly an'izany ny mpianatra ao anatin'ny taona voalohany ary dia mahazo daholo ny ankizy rehetrarehetra amin'ny taona voalohany. Manarak'izay ity amin'ny volana marsa eo ny sortie de promotion atao ho an'ireo mpianatra na vita fianarana tamin'ny taona 17 sy 20 ary dia miandrandra koa ny sekoly anomana ny voyage d'étude indray isaky ny roa taona no atao eto amin'ny sekoly izay atao any amin'ny faritra Andrefanosy sy fitsidiana n'ireo orinasa maromaro na eto Antananarivo na ny Antsirabe na any amin'ny Mahajanga. Dia mampilaza antsika ray aman-dreny zany ny fisokafan'ny fidirana amin'ny 12 mars io taona voalohany.